Ya, marina tokotra fa ny RFD aloha zany hitantaratra manao fanamiana. Fa atao ihany koa ny komity pokotany, ny association rano zay efa nanomboka tamin'ny enina nanao fanadiovana fa noho ny andraikitra koa moa zany dia mba niferana hoe mba adiny roso sasany teo dia samy niarany salahy daholo ny rehetrarehetra, na ny RFD na ny pokotany na ny association rano dia samy niaraka nanao nanadio zay. Raha eo amin'ny ampelantanany RFD aloha dia azo lazaina hoe tsy ampy le izy, fa ny tanana kosa ny isan'ny association zany tahaka ny fokotany dia mitondra zay voatsirambiny lapelina angady borety ary tahaka izay ihany koa zany ny amin'ny association rano dia samy mitondra zay fitaovana zay ahafana nanadio na sobika sy ny kofafa ohatr'izay zany zay no entinay nanatanteraka ny asa. Ny fandraisana anjaran'ny commune moa zany anatin'ny vina moa zany fahadiovana amin'ny lafiny rehetra eny anivon'ny fokotany. Dia voalohany indrindra dia ao anatin'izay dia hoe eo amin'ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka. Tsika angamba mahita fa raha matory eny nisy reny brouette sy lapelina sy hitantsika bac intermédiaire eny dia anisany fiara-miasa zay nampiany ny mpiara-miombonantoka teto amin'ny tanàn'Antananarivo. Ao anatin'izay koa nefa izay zany ao anatin'izay manana an'ireo départementa teknika maro zay ao anatiny, ohatra ny ao amin'ny fanaovana fanohanana an'zareo. Le izy moa zany tsy ny asa ny tena zava-dehibe fa ny tena marina dia hoe ahoana no ampaharitra ny asa atao amin'izao fotoana izao io. Ao anatin'izay paikady zay zany no apetraka ny tanàn'Antananarivo fa fantatrareo moa zany ny RFD sy ireo départementa teknika rehetra manampy an'zareo zany amin'ny lafiny ohatra curage zany fanadiovana amin'ny lafiny rehetra no apetraky ny tanàn'Antananarivo.